Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refi Androndrakely. Dia raina ny tompo omena voninahitra izy misaotra an'Andriamanitra isika fa noho ny fahasoavany lehibe dia tafahoana indray amin'ny alalan'izao fandarana mitondra ny lohateny hoe teo afaka va ianao. Fandarana izay nahasoa olona marobe mihitsy ary inoko fa ahasoa anao ihany koa raha mino anao na ihany koa raisinao ny fampianarana entinay. Manaraka izany manolotra ny arahaba ho anao, ho anareo rehetra amin'izao ora izao ny tenako. Ka ny tsodrano ataoko ho anao, ho anareo dia izao: ahita ny soa sy ny tsara ny anao amin'ny alalan'izao fandarana izao. Ary ho mpandresy mandrakariva ny anao manoloana ny ady mamaisy mangotraka hatrehanao. Fanampy izany hoy aho hoe ho ataon'Andriamanitra aminareo anie zany tsodrano nitsovako rano anareo zany. Omena an'Andriamanitra ny voninahitra tompoko. Amaky baiboly azy isika, ko raha misy eny aminao dia sokafy eo amin'ny Efesianina toko fahenina dia vakintsika ny 2:12. Toy izao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy: fa isika tsy mitolona amin'ny famandrà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka zao famaizina zao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Averiko fakina ilay teny: fa isika tsy mitolona amin'ny famandrà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka zao famaizina zao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Enao tsara zao fanazavana entiko aminareo amin'ity androandroany ity. Ady ny fiainantsika eto ambony tany, ato iaho ny fiainantsika eto ambony tany. Tsy ady amin'ny nofamandrà nefa, na ady amin'ny alalan'ny totohondry na tolona na basy sy tafondro, fa ady amin'ny fanaratsy. Sarotsarotra nefa io ady atrehantsika io, kanefa tsy maintsy miady isika, tsy maintsy manohatra an'izany fanaratsy zany isika mba tsy hafahany mitondra olana eo amin'ny fiainantsika sy eo amin'izay zavatra ataontsika. Azavaiko aminareo mantsy fa ny fanaratsy rehefa nahazo toerana eo amin'ny olona anankiray na eo amin'izay zavatra ataon'ny olona dia tsy misy ataony afa-tsy ny mitondra olana, dia olana sarotra vahana ary olana mahavery fanahy-bola velona. Ambon'izany tsy tokony homentsika toerana ihany koa ny fanaratsy. Azavaiko aminareo fa saika isan'andro efa hatramin'ny taloha ary malaka ankehitriny dia mitady toerana eo amin'ny tenantsika ny fanaratsy na eo amin'izay zavatra ataontsika. Ary zany no antony mahatonga azy mitondra karazana fakapanahy, mitondra karazana fandrika ahafahany miditra aminao sy miditra na maka toerana eo amin'izay zavatra ataonao. Efa nambarako taminareo zao mikasika amin'ny Jodasy, raika tamin'ireo apôstôly Jesosy Kristy, kanefa dia nisy fandrika nentiny devoliny namandry anazy, nisy fakapana nentiny fanaratsy namely azy. Dia zay tantarain'ny baiboly zay aveo hoe nahazo toerana teo amin'ny Jodasy ny fanaratsy. Ka zay mahatonga amin'ny Paoly mampitandrina araka voalaza amin'ny Efesianina 4:17 manao hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Zany hoe saika isan'andro dia mitady toerana eo amintsika ny devoly. Ka tsy anaika an'izany isika, tsy anaika an'izany isika. Araky nefa nambarako hatramin'izay moa amin'ny karazany fanaratsy miasa eto ambony tany, amin'ny karazany ny fanaratsy miasa eo amin'ny olona ary miasa eo amin'izay zavatra ataon'ny olona. Fa ity karazana fanaratsy ray ity zay ho resako aminareo androany no tena mafy be. Mafy be le izy fa saingy
azo resena, tena azo resena, tena azo resena. Raha ny marina matsy a, na manao sy manahoana karazana fanaratsy na ty lazaiko aminareo hoe mafy be ity azy, dia azo resena amin'ny alalan'ny finoana Jesosy sy ny fampiasana ny anaran'i Jesosy. Fa efana mitovy no nomeny Jesosy a entina manohatra ny fanaratsy, entina mandrava ny asany, entina manafaka ny olona zay azony an-tanany izany. Ka toy zao ny fisehon'ity karazana fanaratsy zay lazaiko aminareo hoe mafy be ity ka eno tsara. Voalohany, manofy le olona, manofy mahita biby manenjika azy toy ny hoe alika masika, omby, biby lava, tarondro na tanalabe reny. Ary misy amin'ny reny biby reny aza no hitany ao anaty nofy fa niditra tao anatiny. Sasany niditra teo amin'ny vavany, zay ny tany azy amin'ny lalan'ny nofy. De mialatsy fa sasany niditra any maha-vehivavy azy raha vehivavy le olona. De mazava be zany fa tafiditra ao anatin'le olona ny fanaratsy raha ohatra ka takizay a zava-nisy teo amin'le olona, takizay ny nofony. Tafiditra ao anatin'olo zany le fanaratsy, na sy toerany ao anatiny zany le fanaratsy. De tsy adikevitra zany fa dia anao ny asany arak'izay tiany eo amin'le olona le fanaratsy tafiditra na le fanaratsy nazo toerana. Faharoa, manofy le olona, manofy biby ihany koa na olona ratsy endrika zay mitondra tahotra, mitondra orooro. Ary misy amin'ireo biby na le olona ratsy endrika zay nofisin'ireo no nofisiny hoe mitolona azy, mitolona na misafika azy. De matetika le olona resiny, tena tsy nanakambara ntsony a, tsy nahitsika ntsony a, tsy nateny a, de nataony teo a zay ty nataony teo amiko. Ao anaty nofy daholo no seho zany a, de mazava be ihany koa fa tafiditra ao anatin'le olona zany lay fanaratsy ary nazo toerana eo aminy ihany koa. De manomboka hatreo de manao ny asa zay tiana atao eo am'le olona lay fanaratsy satria efa tafiditra sy nazo toerana ao anaty. Fahatelo ihany koa de misy manofy indray le olona, manofy hoe misy olona miara-mandry aminy. De misy amin'ireny olona nofisiny reny no olona fantany hoe olona mpifanolobodirindrina aminy na olona mpiara-miasa aminy. Fa misy kosa amin'ireny olona nofisiny ho miara-mandry amin'ireny no tsy fantany endrika. Hitany amin'le nofy fa tsy fantany hoe iza io, na ihany koa hoe miafina la endrik'le olona fa vatabe le olona fotsiny no hitany hoe miaraka mandry aminy. Ary misy indray a olona efa maty, na ny vadin'le olona efa maty no nofisiny miara-mandry aminy. Tsy vitsy amin'ny olona no manofy azy zavatra zay. Ary misy aza tena mahamenatra, olopady eo aminao no nofisinao ho miara-mandry aminao. Toy ny hoe ray aman-dreninao, mialatsindra amin'ny tena zany eo fa mitantara zava-misy, na hoe ny anadahinao, na hoe ny anabavinao. Ry havana malala zay mandre an'izao afatra zao. Ny nofy tahaka zany a dia midika fa efa nazo toerana ao anatinao zany lay fanaratsy, lay antsointsika hoe devoly, efa nazo toerana ao anatinao ary tsy dikevitra mihitsy fa tena efa nazo toerana ao anatinao. Ary tsy vitan'izany fa ny hevitry zany rehetrarehetra zany, ny hevitry zany nofy zay tantarako aminao hoe misy eto ambony tany, misy amin'ny nofisin'ny olona zany a, de izao ataony devoly vady zany lay olona, ataony devoly vady zany le olona. Marina fa nofy lay izy fa saingy tahaka zany ny fomba fiasan'ny devoly
rehefa mahazola anankiray izy ka hoe ataony vady in'olona iny. Amin'ny karaza moa ny fomba entiny devoly manambady olona fa saingy tsy azo resahana amin'ny alàna fahitalavitra tak'izao le izy. Zao anefa no tena olana ny olona rehetra na iza na lahy na vavy na tanora na efa lehibe, ny olona rehetra manonofy tahaka zany ambarako zany de olona tsy maintsy manana olana mafy be eo amin'ny fiaina izy, tsy maintsy hoy manana olana faran'izay mafy be eo amin'ny fiainana izy. Ary amin'ny ankapobeny tsy zaka entina indraindray le olana zay aterako io fanaratsy zay nazo toerana ao anatin'ny olona, ny toetra ao anatin'ny olona tamin'ny alalan'ny mofo izay. Ohatra am'izany, tsy maintsy manana olana eo amin'ny lafa famelomantena ny olona tahako zany, tsy maintsy manana olana amin'ny lafa famelomantena. Ka na inona ezaka ataonao am'izay fotoana zay amelomanao ny tenanao de tena matsapa manana olana lehibe mihitsy anao. Zay ataonao mandamoka, mantea-karanana, tsy misy mety. Ary le izy tsy hoe olana ndray andro na androandro na olana ao anatin'ny volana vitsivitsy na taona vitsivitsy, fa tena olana entinao mandramaty mihitsy azy. Zay mahatonga amin'ny teny hoe mafy be mihitsy ny fisehoan'ity karazana devoly anankiray ity. Na ihany koa manana olana eo amin'ny lafin'ny fitiavana. Raha tanora ianao, tovolahy na tovavy, maniry ny tianambady, fa sainga tsy tafaroso am'izany mihitsy raha zay karazana fanaratsay no nazo toerana ao anatin'ny olona. Tena sakana tsotro zao, satria ataony vady ianao ka de mialina izy hoe nahoana ianao no avelany miaraka am'ty tovolahy ty na avelany miaraka am'ty tovavy ity, de tena mialina izy de sakana tsotro zao. Ianao tsy malala hoe avy amin'ny devoly ny sakana, fa ny eritreritrao de hoe raha tsy vitana ianao, ny eritreritrao de hoe sedra mpamitaka ianao, sedra ny olona tsy manjary ianao, tsy any le olana, fa le fanaratsy nazo toerana ao anatinao zay manao anao vadiny no manakana anao tsy ho tafaroso amin'ny fanambadiana raha misy olona miaraka aminao. De tak'izany koa zavatra mitranga rehefa manatokantrano le olona, ataony ory sy mijaly ampanambadiana ny olona, satria araka ny teniko teo hoe saro-piarina ny devoly efa nataony vadiny ianao. De ahoana mo nanekeny hoe hiaraka am'ty ramatoa ity ianao, hiaraka am'ty lehilahy ity ianao, fa de ataony mihitsy atonga anao leo tanteraka kasena amin'ny vadinao, na ihany koa ny vadinao ataony devoly leo tanteraka miaraka aminao, de sarahany. Ary efa tsy misaraka de atao mijaly sy ory fa diranovana tsy mahita mahafinaritra fiainana mamy ao anatin'ny fanambadiana izany. De satrinao avy eo no faty mihitsy ary raha fa tena mandeha ny fotoana. De amin'ny ankapobeny zany zay zavatra ataon'ny olona hipetrahany ty fanaratsy karazan'ilay manambady olona ity, dia misy olana foana, misakatsakana foana na inona ataony. Ary ny olana ty karazana fanaratsy anankiray manambady olona ity, de olana tsy ho voavahan'ny saina maneritreritry ny olona mihitsy, na inona ezaka ataonao na fahaizanao, tsy ho voavahanao zany mihitsy. Ary zava-misy azy dia olana entinao mandramaty. Zay ny zava-marina. Fa akoatr'izany raha ohatra ka vehivavy zao ianao no manofy arak'izay no tantaraiko zay, indrindra hoe misy olona miara-mandry aminao, de amin'ny ankapobeny misy aretina ao anatin'ny kibo, misy fifotosanao, misy fanentananao, na misy zavatra mandehandeha ao. De raha hoentina any amin'ny dokotera, any amin'ny hôpitaly, de omenanao zay fanafody sazanao, fa sarotra sitranina izy. Ary matetika azy tsy sitrina mihitsy, fa dia mampio miteny anao hoe fa da tsy haiko tsony fa zay ny mahazo ahy, zay ny mahazo ahy. Itsony vavolombelona aminareo ndre mandeha nitoroteny tany amin'ny fiangonana anankiray, fiangonana Refuge io, de tsy ny telo andro misy de nataoko vavaka fanafahana atao. De maro tamin'ny olona namonjy ny fotoam-pivavahana atao no tena nipetrana fanaratsy, ary nihika mihitsy ny fanaratsy de niala tamin'ny olona.
de rehefa akaika marina fotoana iny zay tany amin'ny faefitry ny andro kapanzay tsy diso a de nisy raha matoa anakiray nanatona de zao ny fantanina apetrany tamiko sy haiko pastera hoe devoly ve ty mahazo aty sa tsy devoly fa inona ho any mahazo anao de notantarainy tamiko teo hoe efa maty vady ao izy efa tsy tsaroka zay na firy taona no nafatesany vadina fa izao izy isakarivo de nofisiko tonga eo amiko foana io vadiko io izy de miara mandry amiko eto de marainy ny andro lasa io vadiko io izy zay no hitako amin'ny nofotry ary indraindray raha tena diniko tsy nofo le izy fa eniko mahatsiaro tena ihany mahatsiaro saina ihany am'izay fiseho-javatra zay de za pastera ozy izy de mieritreritra hoe tsy maninona manofo taky zany satria tsy olo-kafa no nofisiko fa nivadiko efa maty io vadiny io de zay natoka pastera tsy nieritrery anambady mihitsy satria efa tonga eto amiko foana nivadiko de no azavaiko tamin'ny ara-matoa hoe oralabavy zany zavatra tantaranao zany nge ka tena zava-dozy fa ny aratsy nge no maka nyendrika mivadinao efa maty no tonga aminao de manambady anao hoe de nitantara zavatra be deabe tamin'ny teo de teo zy voatoka sainy hoe tena devoly tokoa io miara-mandry amiko io de marina fa manana olana amin'ny karazany vehivavy io akoatra ny aretina ao anatin'ny kibony ary efa nisy fotoana aza nalemy mihitsy vehivavy io tsy nahetsika nalemy fa isaorana moa Andriamanitra fa rehefa natao mivavaka fanafana ho azy de resy le fanaratsy teo aminy ary sitrany le vehivavy ary tsy verina tamintsony io devoly io avy eo riavana amin'ny karazany ny devoly na fanaratsy miasa eo amin'ny olona miasa eto ambony tetany ity miasa am'izay zavatra ataon'ny olona fa izao na manao ahoana sy manao ahoana ny heriny sy ny fahefana sy ny karazana nalainy noteneko teo hoe la anisan'le tena mafy be de azo resena foana izy azo toerina foana io fanaratsy io ka toy zao ny fomba atoroko anareo entina mandresany io fanaratsy io voalohany ny finoana an Jesosy Kristy ianao zany raha tia andresy ny fanaratsy na inona karazana teo afaka miasa ratsy zay efa netiny teo aminao hatramizay de tsotra mila mino an Jesosy anao ary mino an'lay sorona vitany teo ambony azy fijaliana tena ataovy mino ataovy resilatra ataovy babiny am'izay mihitsy ianao mila mino sy manaiky anao fa le fahafatesany Jesosy Kristy teo ambony azy fijaliana de fahafatesana nentin'Andriamanitra nandriganana nanapotena ny fanaratsy rehetra na inona karazana ary nandriganana sy nanapotena andreo asa ratsiny rehetra zay fa nataony teo aminao any amin'ny bokyny Hebreo matsy toko faharoa de ny fefitra amby folo dia zao ny voalaza koa satria manana nofo aman-drany zaza de mba nandray zany koa izy mba ndriganany amin'ny fahafatesana le manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly zany hoe tsy maintsy nampitafian'Andriamanitra nofo sy raty ho antsika zanak'olombelona Jesosy Kristy mba ahafan'Andriamanitra mampandalo an Jesosy fahafatesana satria planin'Andriamanitra de hoe amin'ny alalan'io fahafatesany Jesosy io de le fahafatesana eo ambony tanterana ambony azy fijaliana no entin'Andriamanitra mandringana sy mandresy an'le manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly na ny fanaratsy de mila mino sy manaiky an'izay ianao eo amin'ny fiainanao ny devoly matsy tsy nafantatra hoe aringana azy sy aresy azy zay fahafatesany Jesosy zay ary zany no atonga ny devoly tam'izany fotoana zany nanao zay amonona mba hatonga Jesosy ho faty fony voateraka Jesosy de efa nikendreny ofin'olo fa tsy matiny rehefa lehibe nanao ny asan'Andriamanitra any Jesosy de nipiry izy no mitady hevitra mba hisambotra an Jesosy mba amonona an Jesosy fa saingy tsy matiny satria tsy mbola tonga ny fotoana fa rehefa tonga ny fotoana de voasambotra Jesosy de notsaraina Jesosy de nomelona Jesosy de nantona teo ambony azy fijaliana Jesosy de nivonoana Jesosy ary rehefa nisy fotoana azy Pilato mikasa amotsitra azy fa saingy tsy nanaiky ny olona
tsy ny olona tsy nanaiky fa le devoly nampirisika ny olona rehetra hoe aza manaiky aza manaiky aza manaiky satria nitetika devoly de hoe raha maty jesosy de vitatreo tantaran' jesosy ary anjaka eto ambony tany ety arak'izay teny izy ndrisa nefa fa lefa fatesan'i jesosy tamin'ny devoly de tena faresena ho azy fandringanana ho azy fampitena ho azy ka mila manaiky an'izay tsika Hébreux toko faharoa andimy fefatra amby folo sy Korintana faharoa Korintana voalohany toko faharoa andimy fahavalo no manambara izany. Faharoa, ny fanaovana vavaka fifonana tsy maintsy ataonao io. Ny fanaovana vavaka fifonana tsy maintsy ataonao io. Ny tsy fototry ny viny matsy io fanaratsy zay nazy toerana amitsika io. Na ty karazana fanaratsy tantaraiko aminareo hoe mitondra nofo ity. Misy fotrany viny io. Mety ny nataony ray aman-dreninao na ny ray aman-drenibenao no fotrany viny. Na mety ny nataonao tamin'izany no natonga azy nazy toerana. Hoe nanompo sampy, ny fandray tamin'ny fanany maty, no tetetehana na ny andronao na ny lelanao na ny kibonao na tsy haiko tany lamosinao tany. Be de be mihitsy ny antony natonga fanaratsy nazy toerana. De tsy maintsy manao fifonana zany ianao. Raha ianao no fotrany viny, na ndray aman-drenao na ndray aman-drenibenao no fotrany viny. Tsy maintsy manao fifonana ianao. Tena mangataka ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Hitanao zao, any amin'ny fitoman'i Jeremia any, de zao ny tenindreo zanak'Israely, nanota ny razanay, tsy ety intsony izy, fa zay mivesatra ny elony. De manona zay zany de tokony ataonao ny vaviky fifonana no nataonao na no natao ndray aman-dreninao na ny ray aman-drenibenao. Fa miandry anao zany ny Tompoandriamanitra. Ary tsy ndray mandeha na indroa na intelo, fa ataovy matetitetika mandrapatsapanao hoe tena namela heloka anao ny tompo. Fahatelo, tsy maintsy esorinao ao anatin'ny tokantranonao na ao am'izay misy anao reo fitaovany devoly zay nampiasainao fahiny na nampiasain'ny ray aman-dreninao. Mety hoe nisy aody tao no tehirizinao tamin'ny bokaly, na nisy aody tao voatahiry anaty valizy anaty armoara tany, na misy sary sokotra ao de amin'ny alalan'ny sary sokotra io no nisin'ny fifandraisana fanaratsy tamin'ny ray aman-dreninao na tamin'ny razambenao. De ohatrany hoe lova le izy, hoe lova napetraky dadabety, lova napetraky dady ity, de iny mbola tazominao haingo-trano. Tsy atompoko, mila esorina zany rehetra hita zany. Ny fananana devoly mila esorina. Efa nisy fisehoan-javatra be dehibe tak'izany de ny fisian'io fananana devoly io natonga le fanaratsy tsy niala tamin'ny olona rehefa nivavaka ho azy zahay. Faefatra, ny fanaovana divorce na hoe fisarana amin'ny fanaratsy. Zany hoe ny vavanao zany de mila miteny hoe misaraka aminao ary devoly tsy mila anao tsony. Indrindrindrindra moa ka le karaza manao miara-mandry aminao no le devoly de manao vava mihitsy anao hoe misaraka aminao androany ary fanaratsy, tsy mila anao tsony manomboka izao, lasanao mandeha. Fa dimy, tsy maintsy roanao izy hiala eo aminao, roanao amin'ny anaran'i Jesosy. Aza dimy fa Jesosy eke efa nanome fahefana itsika mandroaka devoly, etsika manotra fanaratsy ary ny anaran'i Jesosy de anarana tena tahorana. Tena tahorana. Ka raha ampiasainao amin'ny finoana zany de ho resinao ny fanaratsy. Fa enina, mila manana faharetana ianao. Miady fanaovana fanaratsy matsy de ady tsy hoe moramora, fa ny toetrana fanaratsy nke rehefa nazy toerana tsy mety mialy. Tantarain'ny baiboly zao any amin'ny bokin'ny Apokalipsy any, toko faharoa amby folo andiny fafito izay, fa nisy any tany an-danitra, Mikaela sy ny anjely no niady tam'le dragona. De ina voasoratra, lay dragona ambany anjeliny ko de niady. Zany hoe ny fanaratsy zany de manana karazana toetra ny tokony tsy mety miala am'izay nipetrahany izy. Ka io indrindra no tsy maintsy manana faharetana ianao, tsy maintsy manana faharetana ianao. Misy aloha karazana fanaratsy, vao miteny ny vavanao manotra to de lasa izy. Fa misy kosa karazana fanaratsy misy mahery, misy manohatra. Fa ny mahafinaritra de zao, rehefa mijoro tsara ianao mpanompon'Andriamanitra, ianao mpino kristianina, ianao zay efa nandrain'i Jesosy, anohatra ny fanaratsy de tsy maintsy resy izy. Tsy maintsy resy izy.
efa netako karazana olona marobe nipetra amin'ny fanaratsy ary zay natokany nafatotra hoe ianao mila manana faretana ihany ko farany ho ia dia manasanareo izahay manasanareo izahay indrindrindrindra ho anareo zay matsapa fa manofo ratsy araka ny tantaraiko teo manofo ratsy hoe misy olona miara-mandry aminao na nivadinao efa maty io na olo fantatrao na olona tsy fantatrao io tsara tena tsara ny atokavanao ka miona aminay mba hahafahanay mampaheranao mba hitombony finoanao mba hahafahanay mivavako anao fa ny azo antoka tsy maintsy resiny devoly rehefa tena mino anao manasanao ihany ko zahay amonjy amin'ny fotoam-pivavahana zay karakarany fiangonana refi androdra kely matoa zahay manasanareo amonjy fotoam-pivavahana ataonay tsy hoe ny fiangonana misy anay kory ny fiangonana tonga lafatra indrindra na tsara indrindra na tanteraka indrindra tsy atompoko maro ny fiangonana tsara eto Madagasikara eto Antananarivo fa zahay kosa de mino fa nisan'ireo fiangonana zay mba nividin'Andriamanitra ahafahan'Andriamanitra maneho ny heriny mitondra famonjena mitondra fahasoavana mitondra fanafana mitondra fitaina ho an'ny olona ny fiangonana refi androdra kely manasanareo zahay tongava ny andavanandro talata salakamisy sa manomboka am'ray ora sasandreo tongava ny alady maraina miditra fitsasany fidirana voalohany miditra amin'ny folo fidirana faharoa miditra am'ray ora sasa fidirana fahatelo io voasoratra io ny telefônina fanareo fandray aminay moa dia io voasoratra io ihany ko fantatro fa tianareo ny tompo ary tia monjy anareo izy tia anova ny fiainanareo ratso tsara izy tia anova tantaranareo tantara mampalahelo mampahonena na pilatsa-dranomasy foana hatram'izay ho tantara misy hafaliana misy fiadanana tena misy fahasoavana be enka aneka hotsapanao zany am'ty taona ty avitsika ity de ny ajarany voninahitra de ho an'Andriamanitra irery any ivavako anareo azaho ivavako anareo ary mino fa iasa ny herin'Andriamanitra iasa aondreo ny lohanao na petrao amin'ny fonao ny tananao raha marary moa ianao de petrao faritra misy marary ny tananao raha vehivavy anao ka misy marary ny kibonao de petrao ny kibonao ny tananao vavaka atsika tompo Andriamanitra tsy tofo tompon'izao rehetra izao omena voninahitra ianao misaotra no ny fotoana nafako toroteny na mpianatra mikasika ny fisina fanaratsy zay mamatotra sy manangejany olona ankehitriny misaotra Andriamanitra ty andreo olony ireo anao ka mity androandroany ety de mamyrafo amin'ny tsiraray avy isambatany olony anao ary amin'ny anaran'i Jesosy ty tiko ny fanaratsy lay fanaratsy seho amin'ny lalan'ny nofy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy tompo vonjeo ny tsiraray avy vonjeo ary sitranina zay marary didina hiala amin'ny kibony olona ny fanantenana ny zavatra mandehadeo anaty kibao fitosana miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra raiky misaotra amin'ny anaran'i Jesosy no anaovako ny vavaka halleloia amen de zay zany tompoko ny fotoanantsika tamin'ty androandroany atyka de mirary fahasoavana sy faheresana ho anareo tompoko de amin'ny heriny ray de mbola mitoy antraintrany ny fampianarana entiko anareo manao mandra-peona veloma tompoko teo afaka va ianao fandaharany iarana fiangonana refi androdra kely